Manoatra ny araba antsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana roa mazava ity. Vahiny saintsika androany Andriamatoa Roland Ratsiraka, filohan'ny antoko MTS Malagasy tonga saina, solomavi-bahoakan'i Madagasikara, voafidy tao Toamasina voalohany. Miarabanao, Monsieur le député. Miarabanao ary misaotra nareo ato amin'ny 24 heures mada, falsiravo ny tenako tonga eto ary voalohany tongavako eto tiako mahita le slogan nareo hoe mazava marina mahitsy ataoko ngamba fa zava-dehibe daholo teny filamatra anankitelo. Zay mihitsy no resantsika eto, zavatra marina mazava mahitsy. Vita ny fivoriana ara-potoana voalohany nareo tao amin'ny anteny miram-pirenena. Andriamatoa solomavi-bahoaka, inona no mba azonao amtinana, inona zany tena hoe grande ligne tao anatiny zay fivoriana. Projet de loi vitsivitsy aloha tao fa nisy projet de loi ngeza ngamba dia loi des finances satria iny ny mitondra ny firenena rehetra maneran'izao tontolo zao isa-taona. Dia ny loi des finances moa hitanao ihany fa ny fomban'le fitondrana zany tsy ameny anao koa fotoana makina anazy nefa boky be dia be ary indrindrandrindra ny zavatra tapaka ao zany tsy zavatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Ohatra maiko anankiray zay goavana dia resaka TVA io zay hoe raha mindram-bola ianao zany na tantsaha io na mpanjony io na mpiompy io ninninina na mpandrara air économique na mpandrara amin'ny transport ninninina fa voakasika an'io daholo tsika menakavy raha ohatra ampiarina io resaka TVA amin'ny findramam-bola. Na dia le vola kely ataonao amin'ny telefona reny ary dia efa tafiditra anatiny io koa io 20,000 tsy afaka ekeny zany. Fomba ahoana moa zany lany ao amin'ny anteny miram-pirenena. Fa nareo ve tsy manamaky le za tsy tonga tamin'io satria efa mankaleo ana zaroa maro anisa zany sady tsy mamaky sady miandry baiko fotsiny hoe fidio le izy. Dia inona moa ny andeha ataonao eo zany. Za niady taloha ohatra tamin'ny taona lasa momba ny pâte alimentaire hoe ampina droit de douane na ny momba ny savony nefa PPN daholo zany. Dia mba miady ianao taxe sur la vanille niady ako amizana rehetra zany tsy naomby satria ianao rery na vitsy anisa ngamba ny tena marina zany tena hoe olona tsy mankasitraka le zavatra tsy manjary ataon'le fitondrana ngamba eo amin'ny 20 eo zahay. Nefany ny indépendant mihoatra lavitra n'izany fa hitanao moa fa voalany zany le indépendant kanefa le indépendant manao ataontsika hoe fampelezan-kevitra contre ny fitondrana zay nalany any azy rehefa lany eo izy dia tonga dia mivadika. Roland Ratsiraka mbola tsy miaraka amin'ny fitondrana amin'izao tsika amin'ny teny zao. Non, zavatra mazava zany ary hitanareo fatapoko fatapirenena tsy hoe miaraka amin'ny fitondrana na tsy miaraka tsy dia any loatra le nenako fa nenako manohitra ny zavatra tsy rariny ary manitsy ny fitondrana amin'ny zavatra tsy mety ataony ary ny ankabeazan'ny zavatra ataony dia tsy mety daholo. Dia teo moa zako tamin'ny anteny miram-pirenena teo satria ianao milaza hoe inona rehefa fitinina le izy dia anisan'ny mba mifandraisako fitenenana rehefa niona tamin'ny gouvernement zahay dia nilaza hoe mety nataonao monsieur le ministre ny fitsarana, mety koa nataonao Andriamatoa ministre ny fanajariana ny tany fa ianao kosa ministre finance zavatra loza mitatao ataonao ministre ny défense resako daholo momba n'le colonel miresaka momba ny risoriso misy miaraka amin'ny Andriamatoa Maravatomanga ny resany zareo ary fatapoko fatapirenena fa ny hôpital Mpanjakana dia atao tsinitsiny fa ny vola tsy toko tsoforoana mandeha any amin'ny polyclinique daholo zany rehetra zany resany tsy nahita olona na sany teny an'izany mialatsiny ny tsika araky ny le teny filamatra hoe mazava ny tsika Andriamatoa solomavi-bahoaka fa iverenako kely le resaka 20,000 teo. Teo moa zany tsisy ny LFR fa tao anatin'ny LFI tamin'ny 2024 namaritana n'iny zavatra iny. Zao zany izy mipoaka menimenina daholo ny olona. Inona mba fiarovana ataonareo solomavi-bahoaka zany ho an'ny vahoaka. Fandraisam-pitenenana Zay ihany dia mijanona eo zay.
hitanao fa rehefa maro kosa ny olona nandray fitenenana de niteny hoe tsy mety io satria ohatrany voalazako teo kitapobolan'ny fianakaviana tsiraray eto Madagasikara de voakasika an'io daholy na tsy mindram-bola renao fa ianao mividy limonady kanefa n'le orinasa nividy mindram-bola ianao minam-bary kanefa n'le vary nafarana avy any velany de voakasika an'io daholy dikan'izany miakatra daholy zany ny vidiny zavatra rehetra. Ny fanazavan'ny ministre ny finance tao anatin'io hoe mba azotsika le fake de nametraka zany ny mpamatsy vola hoe zao de zao de natonga le hoe polisan-jato tsy mino an'izany tsy mino an'izany mihitsy fa ny zareo lara-pahamena amin'ny zavatra ataon'zareo de fanodikodoram-bola am-panjakana. Voilà. Tsika anie misy vola ekeko fa tsy betsaka fa misy ohatra omeko amin'izany fotsiny tamin'iza ministre ny zavaventy dia navita tsisy lavaka 0 nidipolina tanata matavy tana mazanga tana Tsioleara Diego ihany misy ampany tsy vita. Okay? Amin'ny volan'inona tsy nindram-bola zay foana ny teneniko amin'ny fitondrana ankehitriny hoe nareo mindram-bola amin'ny Banque mondiale anaovana entretien routier. Enao mindram-bola amin'ny Banque mondiale raha anao rocade, raha anao bypass, raha anao autoroute azo ekena zany fa indram-bola ve anao anaovana entretien mamenatra zany dikan'izany ianao zany tsy nahomby. Donc zany ny fer efa tsy mandeha amin'izay loha. Fer mandeha amin'olo tokony ho izy rehefa tonga ty fitondrany ty de mitikodina le vola de tsy hitany alehany. Eo amin'le hoe faiza mitantana zay mihitsy manko omenao note firy ty fanjakany ty faiza mitantana bonne gouvernance ny mangarahara ny démocratie. Tsy mbola nisy gouvernement fitondrany nahazo note ratsy indrindra ohatran'ity fitondrany ty na maresaka fotsiny anao resaka TVA io mba nisy fitondrana ve nanao an'izany teo tsy misy de izy masamy miresaka momba an'izany fa napakevitra raisiny zareo rehetra dia mihevitra izy fa tsara kanefa ny midorona mirindrina. Manao izy téléphérique 180 millions d'euros trosantsika enao za mandoa an'io daholo zanakitsika mandoa an'io daholo atao inona tsy mandeha akoriny zany ve de nieritreritra enao manao projet goavina 180 millions de dollars zany tsy maintsy misy étude zany tsy misy étude akory jerevana fa ay le izy ony tsy zakany jirama tsy mahamenatra ve zany tsy zakany jirama faharoa manaraka an'izany tsy latsaky ny 10 milliards mitaingina an'io ozy le orinasa tokony hitantana an'le izy kanjo 10 milliards zany tsy zakany vahoaka hiditra anatin'io isan'andro. Ianao zany mandeha ale 10 milliards manao retour anao 10 milliards 20 milliards isan'andro zany laninao amin'ny téléphérique de niteny fitondrana ony tsy maintsy ataonareo tsy tadidiko izy 7 milliards na 4 milliards de ozy le olona tsy afaka zay de eo zany tsika zao de miantona le izy de atao arendrina manititsidina fotsiny izy efa tonga ny 26. Resaka jirama ianao teo any Tamatavy any teo misy groupe-ny jirama atao hoe nafarana fa tsy zakany lalam-pirenena zany de hitanao fa tsy misaina le fitondrana nafarana le groupe 70 tonnes ny anankiray lalana tsy mahazo mihoatra ny 13 tonnes fois 4 essieux anao 40 tonnes tsy mahazo mihoatra ny 40 tonnes ny tetezina rehetra amin'iny lalana iny de ahoana zany de tamin'ny 2024 tonga le groupe voalohany de mbola natonga hafa ndray zareo zao hatram'izao mbola tovy amin'io ihany nefa naka roplanina izy misy roplanina manao location anao any Russie any misy roplanina anankiray mazaka 100 tonnes zay roplanina fa ngeza indrindra manerana an'izao tontolo zao de afaka tonga amin'ny aéroport ny Tananarivo zany efa nanatitra matériel ny Ambatovy zany na matériel ny orinasa hafa ngeza zany roplanina zany teto amintsika. Hitrakely amin'ny tena resaka politika Andriamatoa Solombavam-bahoaka ianao tao anatin'ny hetsika fotsy de nandeha moa zany ny hetsika fotsy tamin'ny fifidanana filoham-pirenena teo nanohatra nareo tamin'izany hoe filatsahan'ny filoha ankehitriny ny CENI tsy nekenareo fa rehefa avy eo nefa ianao nilatsaka député indray tamin'le lalàna nataon'ny CENI io ihany
asa inona ny azonao anazavana zany satria le zavatra nitoerinareo tao anatin'le etsika fotsy ianao nefa mbola nilatsaka ary mbola latsaka be ny tanàna koa renao torinany lalàna mifeny fifidianana tsy mety ho zay hay ok satria ny solotenantsika tsy ao anatin'ny seni efa taloha nanana solotena ny atoky rehetra ao anatin'ny seni misy zavatra maromaro ny resahana momba n'le izy fanaovana propagandy fampidirana hélicoptère hoe zareo ihany zany ohatrany hoe mavita mampitra hélicoptère fa ianao zany tsy mahazo mampitra hélicoptère sy ny sisa de zavatra vitsivitsy ohatran'izany no niarahanay ary nitadiavinay de hoe soloy le seni soloy ihany koa ataontsika hoe article anankivalo eo fa betsany amin'io lalàna mifehan'ny fifidianana io hoe soloiny satria tsy nety de iny moa zany ny zavatra nitranga de tsy nanaiky zay zany ny votoantony de aveo moa zany iny resaka filatsana filoham-pirenena tsy de mitovy loatra amin'ny filatsana solombavam-bahoaka azonao solombavam-bahoaka hafa ataontsika hoe fifidianana raha ohatra zany za tsy lany solombavam-bahoaka de tsy afaka miteny ohatran'izao satria zany mba misy ataontsika hoe immunité kely mba afaka miteny de aloha zany natao eo ambadiky iny aloha fa aloha milatsaka ho fidina de mbola lany ankasotrano nisy ny alabady goavana ny lehibe ny fokotany mihitsy misy eo amin'ny roapolo tena manome kara-pifidianana eo anatrehan'ny vahoaka eo tsy menatra tsisy tahotra ny polisy tsy misambotra anazy ny seni tsy miteny ninninina zany zavatra nitranga de be de be le osoka nataony zareo ary azo sary daholo zany azo provy daholo zany amina bureau de vote misy telopolo eo de aty amin'ny tribunal administratif moa tsy ny raharan'le izy atao ahoana fa mandefitra manana ny rariny fa misy farany daholo ny zavatra rehetra zay fotsiny tiako ambara tam'ireny etsika fotsy reny nandeha moa le etsika fotsy tsy vitanareo hatramin'ny farany le izy nareo 2 candidat nandeha niresaka tam'ireny hoe nisy fizaram-bola ary ianao nisy voatony nahazo vola reo naratsiraka de tsy hitantsony marina ve zany sa tsy efa 17 taona nanaovako politika mbola tsy naheno anako nanao zavatra ohatran'izany zareo nizanizy fa ny antsika mazava fiarovana ny vahoaka malagasy na iny kidona na iny kiatra na izy mitondra fiarovana ny zon'olombelona sy ny ataontsika hoe sotoavina republikana rehetra fiarovana ihany koa sotoavina kristiana fiarovana ihany koa ny sotoavina malagasy zay ny ataonay zay mpiara-miasa de zay foany ny ataonay na inona ny toerana misy anako tsy afaka enjenao mihitsy za hoe nangalabolana hoe nahodikodokonam-panjakana ary na ohatra hoe nanao fanapara-pahefana mbola tsisy olona afaka niteny hoe za be ny tanàna ka nanapatra fahefana tsy possible zany hoe za ministre de nanapatra fahefana non reo nanao tsy nintsika zany tsy ohatran'ny sasany miala tsiny amin'ny teny an'izany fa le politika an'izao zany tsy anasy izy matetika de manao politika de nahazo place azao de rehefa nahazo toerana de mazava loatra laram-pamena de mangaratra satria tsy ohatsiny ianao de aiza ny tomobile aiza ny zao aiza ny trano sy ny sisa de za mba manana orinasa madinika azo lazaina hoe tsy mahafapo ngambany fa mba afaka mividy portable afaka mandefa ny ankizy mianatra fa tsy asa zany ianao ny politika tsy asa fivelomana ny nako adidy natrehan'ny lesoka goavana ataon'ny sasany de adidy fandraisana andraikitra fitondrana anjara briky mba hanatsarana amin'ny firenena tany Tomasina Andriamatosolombavam-bahoaka anisan'ny misy trangana fanapozinana ara-tsakafo zay tena mandeha be moa nisy tany Tomasina Mahajanga Tananarivo Ambositra Toliara hatramin'izao zany ny fanjakana mbola tsy miteny hoe inona ny hevitra de za ko afaka miteny aminao fa misy mpiara-miasa aminay akaiky ny fianakavianan'le olona tradoza tanatiny io le Ambomalaza zany de ny zavatra nyteneniny ministre ny fahasalamana de hoe nisy olona ozy nanao an'io fa io zany tsy fanapozina ara-tsakafo tsotra
fa tena hoe acte zany famonon'olona zany empoisonnement raha anapoziny de nangina ny tena mieno nanadiady ary nahazo ihany koa information zay mitombona avy any amin'ny dokotera fa tena botulisme neny izy zany hoe le sakafo matetika le mafana mangatsika de mivatika misy microbe ao anatiny de mahafaty de niteny moa ministre hoe nisy voalavo izy namena le zavatra nalalohan'le olona de maty le voalavo ay te le voalavo koa zany nalefa tany ambositra koa tany Thomas izy tsy niteny nisy voalavo koa nalefa tany de namena le lohan'le olona tsy niteny koa izy nalefa tany Majanga nisy maty koa tany Fenerive tany Toliara de tany Antala nisy maty daholo fa lainga tsara lahatra ny zavatra teneniny ministre fahasalamana io nahazo baiko izy andainga inona ny antony iarovana ny délestage satria délestage mahatonga an'io de ny rano fisotro madio tsy misy fa rano maloto ny sotrotsika eto Antananarivo zany tena olana goavana donc délestage miampy rano maloto misy miresaka menaka somarina io fa efa profond zao rehetra fa nisy enquête be de be nisy analyse natao tsy resaka menaka fa resaka délestage resaka rano fisotro maloto jerevinareo nefa efa niteneniny misy analyse efa natao amin'ny ranony Jirama fa ndraindray misy matière fécale ao anatiny dika matière fécale zany misy zavatra maloto afa amin'olombelona anatin'ny ranontsika ny analyse nalefa nivelany mbola tsy mivaly izy hatramin'izay lainga tsara lahatra ndrea ny fitondrana ny spécialité nio communication pokaty zany spécialité tsy hoe anao asa tsara mahomby ho an'ny vahoaka malagasy fa serasera ny spécialité de za zany eto ampahabemaso le teneniko androany io teny aminareo fa zavatra ohatran'izany tsy azo ekena satria mamono ny fihavana anatin'ny fianakaviana le ministre ministre fahasalamana io lasa misy enquête voaroroy le olona misy olona migadra anankitelo fa tsy diso aho de matahotra zao ny olona misakafo sy ny sisa so de ampisavian'olona satria ninazy zany hoe fampisaviana io tsy marina zany fa izy ny mandainga fa na koa ministre otran'io tokony miala ary za tena mangataka anazy mihitsy hoe hiala ary indrindrandrindra tokony mandray fepetra ny gouvernement tsy maintsy asoana izy olona 700 mahery maty misy ary gazety miteny hoe 100 maty de tsisy fepetra mihitsy zany raisinao manao loana an'izany zavatra anankiroa ny teneniko teo resaka délestage resaka rano fa ny fahatelo de resaka fitsaboana amin'ny hôpitaly tsisy oxygène le olona nefa le olona sepotra efa azon'io le botulisme de sepotra ianao de tsisy oxygène tonga koa ny délestage de maty le olona ny antony satria tsy ampy fitaovana ny hôpitalyntsika hôpitalin'ny mpanjakana tsy ampy fitaovana ny vola rehetra zay ampiasainy zareo amin'ny fahasalamana de alefa amin'ny polyclinique daholo ianao raha ohatra ianao tsabona polyclinique dilafy ianao zany raha vao tsabona ianao androany de hoe tonga ianao de manao devis ny hôpitaly hoe ray tsabo an'ity zay aminay ato hôpitalin'ny fanjakana zany 1 million d'ariary raha kany amin'ny polyclinique ilafy ianao de 20 millions d'ariary de amin'ny fomba ahoana misy olona nampiasa mpanjakana ary alefany amin'ny 20 millions d'ariary ary ny profond ministre finance fa mariny zany satria rehefa nanontany anazy ako tao amin'ny assemblée nationale tam'le face-à-face hoe madame le ministre ahoana moa ny facture ny Mamarivatomanga payenao foana amin'ny polyclinique de nanambara hono izy fa za tsy teo tsy nienoko akory ny valiteny fa nasosotra anahako de za fa lasa fa nanambara hono izy hoe mbola misy facture ny tsy voapaye ao tanao nisy efa nalozany manaiky izy ka le izy tsy voapaye teneny zany ne mety amin'le volana io ny tsy voapaye fa tsisy an'izay fa voapaye daholo ary indropolo eny manoloana facture-ny Gérard Robika na Befelatana na facture-ny polyclinique de maninona zany andeha paye tiako azavainao kely mandremitsy-mavambahoaka hoe marary mpiasa mpanjakana zany io alefany amin'ny polyclinique io sa zay ohatran'le tenen'le colonel tenen'ny colonel iny be de be ny teneny izy iny mariny zany hoe efa misy tambazotra zany mpiasa mpanjakana marary ianao de
misy karazana lista zany ao hoe reto dolo mpiasa-panjakana marary de miandry ianao zany fa mandrintsika andeha any dolo ny olona satria any ianao tonga de sura fa voapaye le hôpitaly fa renao de amin'ny klinika hafa tsy voapaye zany lavolefina dolo ny klinika zay mba te anao an'le izy satria modina siny zareo afaka manao koa ny klinika sasany kanefa lainga tsara lahatra io donc zany a mpiasa-panjakana efa misy tambazotra satria misy dokotera ony tonga de alefany any ianao fa tsy ajanonao ary mahazo commission le dokotera zay voeniko androany io donc fanjakana nefa mandoan'le vola tsy mban'le ministre ny fahasalamana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara anykongokoa mamelo ny tazomoka io ene hitatsika Andry Rajoelina mikapokapoka hoe zany anao hôpitaly manara-penitra ary sy aty tsisy dikany zany satria maninona omeko ohatra anankiray fotsiny nareo hôpitaly farany lehibe indrindra eto Madagasikara dia Bevelantanana manana efitrano 900 latsaka faharoa lehibe indrindra dia hôpitaly Beny Tomasina manana efitrano 400 mahery tokony reo hôpitaly reo na tsaraina de fa somary milamintsika fa tsy amorona hôpitaly manara-penitra zay tsy manara-penitra akory satria mitate dolo ny trano inona tsy ampy fitaovana sinsina 300 ny efitrano anatiny ahoana moa ray tia 400 ato 300 de inona dikany anaovana an'le 300 zany satria ny anazy nyrereriny de hoe izy navita azy hôpitaly 300 chambre ve nenao le nididiratsiraka ria 400 de masamy teny venao hoe navita no izy ka mifitondrana am'izao tena milaza mavita fototrafitasa mbola tany fianaratsy zao mako ianao mako ta tena miteny hoe lainga tsara lalitra tena mpandainga ve zany ty fitondrany teny misy le député mpamita-bahoaka sy mpandainga izy mahay mandainga mahay mandainga izy tena hainy io raha misy diplôme afaka menanareo de hoe diplôme na lainga tena mandainga ohatra leko anao zavatra anankiray koa impire izy ny teny hoe amboarina ny RN2 efa nataony Andry Rajoelina mihitsy nakany Tomasina de miditra na tomobile izy hoe andeha anao lalana zany andeha am'le lalana zay mampijaly vahoaka de miditra na tomobile izy de ohatra ny hitanao zany hoe lasa zany izy de aveo izy mivoaka ny tomobile tsy ampy 10 seconde de mivoaka izy de manao bonjour ohatra zao cinéma tonga izy zany mpiara-miasa amiko ny todolo BDP nahita an'izany de hoe tonga zany izy aveo izy mandeha hélicoptère mpandaingy zany voilà ny autoroute kosa efa mandeha misy le député autoroute tana Tamatavy zako anisan'ny mpanao politika teto Madagasikara nandeha nijery ny autoroute io 10 km de terrassement ny vita tam'izany andeha tany ok 300 milliards d'ariary décaissé madame le ministre des finances zay niteneniko tamin'ny Assemblée nationale madame lasa izy io vola io 300 milliards d'ariary anaovana 10 km de terrassement de menimenina le égyptienne hoe tsy ary nahazo vola tsy nahazo vola tsy nahazo vola zany zavatra mitrano amitsika am'teny zao tsy haiko na vita 20 km na 30 km tsisy dikany zany na navita 50 km zareo tsy misy dikany satria maninona mandeha anaty ala zany mahamaiky antsika ve zany zavatra mahamaiky antsika androany manerana Madagasikara de jiro ok aveo amin'ny toerana sasany rano ary indrindrandrindra capitale Madagasikara tia rano za lany sombavambahoaka tamin'ny 1998 noho ny fampidirako rano fisotro madio amina fokotany ianao zao fa taonjato fa 120 de mbola milahatra rano ve amin'ny bidon jaune de masamy teny izy hoe mandroso Madagasikara raha za tamin'ny toerany Andry Rajoelina napetrako mazava ny fampidirana rano fisotro madio teto Antananarivo ary nangatako famatsim-bola ho an'izany satria fantatritsika fa 200 millions d'euros eo anaovana ny rano rehetra eto Antananarivo de tsisy olana rantso mahinona tsy zany namaiky azy stade 70 millions de dollars io tsy manara-penitra tsy azo anaovana baolina tsy afaka manao baolina ty ny Barea tsy mahamenitra ve zany mandainga zany izy hoe manara-penitra nefa tsy homologué ino moa le fenitranao zany le fenitra malagasy hoe fenitra ny Andry Rajoelina zay donc zany
iny zay teniko tamin'ny assemblée nationale tezitra tamiko moa le ministre zay investissement midona mirindrina foana ianareo atao le groupe tsy afaka entina aty inona ny vidianana groupe tsy afaka entina aty Antananarivo mba zavakely amiko amina million de dollars amin'io groupe occasion io io maty vetivety io de fo faty tsy hainao na mandeha hery-taona na roa taona de fa maty io groupe d'occasion io donc zany mbola very foana le resaka fahasalamana zava-dehibe satria maro ny olona maty ary za mankahery ny fianakavian-jareo ary zako anisan'ny nanton'le fianakaviana mba miteny de zako teny aminareo fa tokony asorony ministre ny fahasalamana io fa tsy mety ary le ministre ny finance anisan'ny pianina koa to ministre ny finance ministre ny finance ny kianiko koa fa io moa zany tsy azoko tenenina io zay namono olona ok fa tia misy faty olona amanjatony donc zany raha ohatra amina firenena normal atsika ka olona mitondra endry de tonga de nandray fanapa-kevitra izy hoe asorina le ministre fa tsika amina oziny teny frantsay hoe république bananière zany hoe république anakondro zany de zay tiatsika atao eo tsisy efa niresaka lalana ihany ianao to manahoana ny RN2 ao monsieur le député tsisy lavaka na anankiray vita tsara nao mamenatra firy-taona zay ty fitondrany ty nitondra miditra anatin'ny lavaka ianao ndraindray raha tomobile kely de mitsoka anatin'ny rano ao raha ohatra ka avy ny orana mamenatra fa zareo ihany mahita an'izany mety zareo ihany mahita hoe makany Fenerive anao na makany Folo Pointe adiny telo are anao makany Folo Pointe re 10 kilometatra ho avy zao ny vacances de upetsaka ny andehany de mahasamy teny zareo hoe mandrosotsika hitanao zay le force n'le fitondrana zay mandaingy zay mandrosotsika ozy satria anao nameny balafo manga kely misy rano ary atao jet d'eau de zay de niasa izy zay niasa izy zany raha ohatra hiasa anao animation de alozana izy alaintsika anao animation fa ohatra hitondra firenena tsy tena tsy zakana mbola tany fianaratsy izy de betsaka ny vahoaka merci président betsaka mivoaka manaraka misy artiste ve tonga atao sa tsisy misy ka ay donc artiste ane tian'olona ary izy misy anisan'ny nametraka kolotsaina eto Madagasikara hoe ameko mozika nareo de faly nareo zay de ampy zay lafo ny vary tsy afaka mianatra ianao tsy afaka mitsapo teny ianao tsy problème zany fa ameko mozika ianao zay ny afatra Andriamatoa Andry Rajoelina ary minoana anao fa mandeha zay afatra zay satria ahoana efa zay manao fampelezan-kevitra reny ninonina mozika alefanao eo ny ankizy kely faran'izay kely manomboka amin'ny 4 taona na 5 taona efa mandihy daholo aray ny tononkira dikan'izany efa lasa kolotsaina eto Madagasikara misy tononkira rehetra reny de mandindihy daholo izy rehetra Jirama tsisy maboaka efa ndresanao teo ihany inona ny tena olana ny Jirama io inona ny tena vahaolana tokony hoentina anatin'ny Jirama io zao moa zany zao ny mpiasan'ny Jirama manambana grève satria hoe tsy te hampiarana le statut vaovao hoe atao SA société anonyme zany le Jirama de matahotra ny mpiasa asa inona le tena olana fototra io Jirama io monsieur le député olana goavana de goavana afaran'izay tsotra no amahana azy dia tokony nanao énergie barrage hydroélectrique atsika satria efa hitantsika koa fa misy mandraka zao hydroélectrique Volobe hydroélectrique zany hoe mahazo herinaratra madio ianao avy amin'le rano mikorina de miodina izy de mampiodina turbine problème anefa tamizako membre ny gouvernement efa siniavina io ohatra anankiray Volobe de ohatra anankiray Saofitra Andry Rajoelina tsy hainao ny antony tsy nekeny le izy voilà satria fahitako azy resaka mamofopofona business le izy de izy zany hoe satria ny zareo mila zareo mahazo koa anatin'le izy zay fahitako azy de tsy natao sonia mihitsy io de le partenaire atao anisan'ny hitako norvégiana zay nandeha nitady anako de nanazava inona ny hevitra fa le fitondrana tsy mandroso mihitsy am'le dossier zany efa vita ataontsika hoe 2018
de 2023 mbola tsy mihetsika foana satria mety firy mégawatt eo mety azo amiro tokony ampiamatsinana tana afaka elana amin'ny délestation ampiamatsinany Thomasina Ray Mantolo ary mbola mety misy zavatra afaka taterina koa mandeha jusqu'aty fa itsarofoka koa ny mitovy amin'izany koa dia avy eo anao manao barrage hydroélectrique maro samihafa fa tsy namaiky anazy zany fa ny namaiky an'zareo dia groupe électrogène zay lafo dia lafo donc zany ary hofanana koa électrogène amin'ny axe any groupe ny Henri Fraise ihany fanany Dynamo groupe daholo dia io zany ny problème goavana stratégie faran'izay tsotra maventy satria misy firenena tsy manana ataontsika hoe mandraka tsy manana volobe tsy manana ikopa tsy manana azonao dia tsy azo anaovana barrage zany fa nintsika afaka anaovana barrage BDB iny atsinanana rehetra ny nosy iny afaka anaovanao barrage hydroélectrique daholo fa aty andrefana tia mety vitsy ny barrage afaka amboarina donc zany raha resaka barrage hydroélectrique tokony manana maro tsika dia tokony mora dia mora ny herinaratra tsika ary betsaka ny usine afaka mijoro sy ny sisa ny coiffeuse tsy mandoa vola be ny tokony zay fiainantsika fa noho reto fitondrana reto zay tsy nanao ninina zay mitady mamaminy foana dia tsy nandroso io eto ndray zany mandeha zareo amin'le groupe électrogène groupe électrogène dia miasa perte foana dia tsy vitan'izy miasa perte fa mbola misy risoriso goavana koa anatin'le système dia ny tsy voalo ny karaman'le olona zay manome herinaratra dia mifanaraka zareo dia atao ambony be le facture dia zarain'zareo le vola sy sisa fatakopo fatapirenena andrajoela miteny hoe misy manotokodobola ozy amin'ny Jirama ozy kanefany le gros poisson ozy mivazaha na le hoe trondro lehibe trondro goavana tsy enjehany fa raha manenjika trondro goavana izy dia miaina koa ny olona ny Jirama dia misy détournement de fonds publics ao amin'ny Jirama misy olana eto Antananarivo eto manana infrastructure faran'izay ngeza hitan'ny olona rehetra fournisseur ny Jirama reny olona reny manan-kareny be le olona raha ianao manontany tena indraindray hoe avaiza reny V8 mandeha reny sy namany raha mandinika ianao dia maro amin'ireny fournisseur ny Jirama resaka Îles Éparses Andriamatoa Vahoaka ny telopolo jona teo nisy ny hoe komity raisan'ny frantsay sy Madagasikara hidinika indray momba ny Îles Éparses délégation maromaro moa zareo ny tany hatramintsika amin'ny teny izao mbola tsisy fanambarana hoe inona ahoana mba eritreritrao mahakasika an'io nosy manodidina io aloha tsotra rehefa jerevana ny fomba fiasa sy ny toe-tsain'le fitondrana dia ho zaho hoe okaloha fitondrana manaraka no ikarakara ny Îles Éparses fa le izy tsy maintsy tenenina hoe efantsika io hiadivana fa raha ohatra ka lasan'ity fitondrana ity Îles Éparses io dia minoanareo fa eo moako mety misy pétrole mety misy gaz mety misy réserve mondiale mihitsy BDB misy zavatra manana renan-kibony tany sy ny sisa na resaka produit halieutique zany resaka trondro sy ny namany dia aloha ato zany ny fanomezana an'le izy any Madagasikara zay zany nieritreritao hoe tokony tsy ho azo ty fanjakana fantatsika ty fitondrany ity miamaritra ny tany ny mamaiky azy miamaritra ny renan-kibony tanytsika mamaiky azy ary tsy voaro ny fitondrana ty ary ny atiala misy amintsika amin'izao fotoana izao fantatrareo fa misy hatrany amin'ny 500 000 hectares isan'ny taona may eto Madagasikara izy ny nanomboka resaka bois de rose io fitondrana io izy no manondrana volamena io fitondrana io fatapoko fatapirenena dia mbola mena anazy koa zany Îles Éparses aloha io mba ho an'ny taranaka sy faramandibontsika ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy amena ny fitondrana io le diniana any ke mbola hoe fiaraha mitantana teny fa ny anahiko manko zay fiaraha mitantana zay tonga dia aloha lefa mialoha zay ina moa ny zavatra andeha tantanany any rajoelo eo amin'ny Îles Éparses ianao hoe tsy manana sambo andeha any ianao tsy manana aeroplanina andeha any raha misy scientifique andeha any ekeko fa misy scientifique malagasy fa minoana anareo fa na zavatra eto amintsika eto ary mbola betsaka ny scientifique avy any ivelany manao fikarohana eto na mahita zavatra eto alohantsika donc zany
alavitra be zany aloha manaraka zany il sépare araky ny eritreritry tsy efa olo-kafa no mitondra eo ary minoana anao fa zavatra hitranga zany a de tsy ilaina tsika mandroso am'le il sépare fa fantatra tsara ny zavatra andeha ataony zao resaka lavanil zany tena isan'ny nafatarana Madagasikara aloha verenako kely azafady manapaka ny tenao am'le il sépare zavatra iny kokoa zany farany teo hoe misy indemnisation nangatany zareo tamin'le diany tany zany fa anatin'le communiqué officiel tsy voaresaka le indemnisation fa le indemnisation zany hoe anay inosy io nareo nefa nitao de mevoly zay tanao zany resa-bola foana zavatra mamaika tsy hoe averenao malagasy le izy fa hoe amevoly zay aloha indemniseo am'le occupation nataonareo nandritra n'izay fotoana zay ny filoha frantsay efa niteny mihitsy hoe ici c'est la France tam'izany Emmanuel Macron ya resaka lavanil malagasy zany isan'ny tena nanana na izy azy am'izao fotoana zao potika ny lavanil tany amin'ny taona 20 hatrany amin'ny ray tapitrisany kilao zao anaovan'olona arona kely lavanil ahoana ny eritreritry mavamboaka roa mbola mitovy amin'ny zavatra teneniko hatramin'izay ka hatramin'izao le fitondrana zany anao ampimamba ny toekarena izy efa naresana matetika manao ampimamba ny lavany izy ary efa misy taona lasa zay andeha anao an'izay izy de zako anisan'ny tsangana ary nakany Sambava zany izy lombavamboaka ny Tomasiny maninona indray ary za antsony olona mpanondrana lavany hoe mba mitongava aty anao miresaka momba lavany de nandeha tany ako de zareo zany andeha anao an'le hoe appel à manifestation d'intérêt inona io zavatra io olona anakefatra ihany ny tanjona hoe anondrana lavany fa anatin'ny anakefatra io de anankiroa ny anazy an'le fitondrana zany sisan'izay zany tsy mahazo manondrana nefa mba eritrereto olona 20 mahery no manondrana lavany de tadiavin'olona anakefatra de rehefa niadivany iny de nilamina fa tam'ty zany amintsika miteny zao nanomboka tamin'ny 10 Jona teo de namoaka taratasy dray ny ministèren'ny varotra hoe tia ny appel à manifestation d'intérêt mahazo manondrana lavany ianao raha ohatra ka miprépare lavany nefa ny hafa ny préparateur zany hafa le mpanondrana fa ianao zany tsy maintsy miprépare 500 ny kilo andevidinao ianao tsy maintsy mividy am'izao prix zao ianao tsy maintsy manao an'izao ianao tsy maintsy manana an'izao ianao be de be zany le fepetra raisy anatin'le izy rehefa dinina le izy de olona vitsy ihany no afaka manao an'le izy zany de nitanjona zareo araky ny tena izy tena mariny ty hoe olona 20 farafabetsany 5 ihany no afaka manondrana lavany zay zany le toetsaina tsy azo ekeny zareo zany tsy anao ze ampanjary ny orinasa malagasy fa anenjika an'le orinasa zareo zany tsy amelany olona zany hoe manondranonareo tokony asan'ny fanjakana ny manerana an'izao tontolo zao fa tsy eto Madagasikara ihany de manoana ny olona manoana ny orinasa manoana ny association tsy manoana arabola non fa mba mieno anazy hoe inona ny tianareo mba amboaro ny lalana aty aminay aty de am'izay zay afaka mamoaka vokatra loatra mba amboaro ny barage aty aminay aty am'izay zay afaka mamboly amorao ny fanafarana zezika am'izay zay afaka manafatra zezika zany ny asan'ny fanjakana fa tsy anao stady manara-penitra na tosika fameno tosika isan-karazany io tsy zany tsy misy filoham-pirenena maneran'izao tontolo zao manao tosika isam-bolana zany tsy misy zany satria asan'ny filoham-pirenena ampiroborobo ny toekarena ampandroso ny firenena mazava be le izy tsy président n'association ny filoham-pirenena fa président na firenena raha tsy hainy zany de vakiny ny constitution inona ny asa anatin'ny constitution tsy misoratra hoe Andry Rajoelina tokony manome tosika fameno tsy misy an'izany fa hoe mandraisy ianao fanapa-kevitra mba ilamina ny fahasalamana mandraisy ianao fanapa-kevitra mba ilamina ny sport mandraisy ianao fanapa-kevitra mba ilamina ny tontolony
fanondranana entana makany velany amin'izay fanondranana fanafahana le lavanila zay ianao zany mieritreritra hoe misy kolokolo sy misy favoritisme ao anatin'le izy mazava loatra ne raha vao asianao le izy hoe agrément asianao izy hoe olona 520 mandefa lavanila zao lasa olona 20 de iza zany no latsaka de am'le olona 520 io nya zao nifitra zareo hoe re olona reo zany le tsy afaka mandefa entana de re olona reo zany ony mandeha miresaka am'le mahazo agrément de enao zany manana client nefa ty olona ty concurrent anao de enao zany voatery miresaka aminy manimba zavatra zany manimba varotra manimba varotra iraisam-pirenena de eo ihany koa ny tsara fantatra fa diso lalany zao momba le lavanila foana satria efa nandeha le zatra teneniko zay tamin'ny fotoan'androny $180 ny kilo ny vanille tsika miteny zao ka $40 ny kilo ny lavanille eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sa eto amintsika eny e tsena iraisam-pirenena noho ny Madagasikara ne satria Madagasikara ny tena manana faran'izay betsaka lavanille donc zany ny ena 900 zany ny prix ny lavanille anatin'ny fotoana fohy mandritra ny andrajoelona mitondra eo voilà letchi koa letchi mitovy amin'izany foana tsy mahazo mandefa letchi anao raha mahita client ianao any Chine ohatra zay fa nandefa letchi tany Chine mandritra ny 3 taona fa rehefa tonga ty fitondrana ty ianao zany tsy maintsy mamarotra letchi am'zareo iza le zareo ny fanjakana angetsy tokony ianao an'izany fa tokony hoe iza le zareo io zany misy orinasa napetraky zareo ao a Île Maurice LCT ny anarany Litchi Trading LTC Litchi Trading Company io orinasa io dia za mihitsy matoky fa anatin'izany ny olona akaiky ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria izy tamin'ny voalohany manao soni mihitsy ny entanao tsy mahazo aondrana raha tsy manao soni izy de zay na tonga nanitsangana satria le soni ampelatanako de izy zao tsy manao soni izy iny fa baiko fotsiny ny ameny izy tsy membre ny tsy ao amin'ny ministère ny commerce tsy ao amin'ny ministère ny finance tsy douanier tsinitsiny amin'ny fomba ahoana moa olon-tsotra no anao soni zay entanao afaka mandeha mamarahavatymanga amin'ny fomba ahoana de izy daholo mibaiko an'io ianao zany tsy afaka mivarotra am'izay tiany ao ivarotana fa tsy maintsy izy foana mibaiko tsy azo ekeny zany misy karazana monopole nangeza be mihitsy nge zany eto Madagasikara eto raha zany filaza misy le député ianao zao raha tsy niadivana koa zao io resaka girofle io de fa loza amy tatao koa nahazo an'ny girofle fa nidirany zareo koa fa mbola misy monopole ho avy eo monopole amy sehatra hafa ohatra fotsiny zao sécurité ohatra le sécurité reny satria misy zavatra eritreretiny zareo any ka enganeka za miteny zany de mety eny zareo de mety tsy monopole le izy fa fahitako azy zavatra grave koa le andeha ataony zareo raha mihainao an'izany fanazavanao zany sy le député tena ohatrany hoe tsy ho avy satria zany ty Madagasikara ty satria raha lafy ny tena hoe aim-pirenena rehetra zao ny resantsika teo ny économie ny resaka jeramasiny sisa tsisy mandeha am'izay loha ho ana firenena mandroso ohatra hoe faran'izay kaikitsika moa zany raha miresaka la réunion anao tsy azo resana loatra la réunion satria la France ny ao ambadiky la réunion nosy Maurice mba eritreretinao nosy Maurice 1 million d'habitants tsika 25 millions d'habitants nefa nosy Maurice efa manana autoroute anakifiry manana aeroplanina anakifiry manana 1 million de touristes izy 1 million d'habitants izy kanefa mandray 1 million de touristes tsika 25 millions d'habitants raha tokony izy mandray 25 millions de touristes firy ny resitsika même pas 300 000 touristes ny resitsika ary tamin'izah ministre ny tourisme ny tombo 20% nisan'ny touriste tonga teto Madagasikara satria nanao roadshow be dia be zay tany velany natonga ny olona maro teto amintsika natonga paquebot sy ny sisa miresaka tourisme izy de io zao Emirates nefa ela sika andeha ho avy aty fa jerevanao fa ny lalana tsisy raha manjary ny jiro tsisy raha manjary ny rano tsisy raha manjary nangala hôtel 5 étoiles 10 moa zao ny
miteny vatiny ny filoham-pirenena ny teny an'izany eny e ampiroboroboana ny resaka torisme izy ny miteny foana e fa mba tsy hainy zavatra teneniny a ianao anangana hôtely a mila piasa ny hôtely mila olona vonona hiasa ary mahay miasa hiasa amina hôtely 5 étoiles io manomboka tia amin'ny asa madinika anao serveur na mpanasa lamba na chauffeur na réceptionniste na inona mila olona mahay ny eto amintsika zay afaka mandeha ny velona dia andeha za zao teo vao niaraka tamina Mauritiana tonga nisy hôtel be dia be tonga hoe andeha aka olona eto amintsika andeha hiasa satria le olona te andeha le fiaina tsy tanty mafy loatra dia naka serveur zareo naka mila mécanicien izy misy anankiray zao mbola tsy azo ohatra Maurice andeha Maurice infirmier koa infirmière aka avaty amintsika satria maninona lasa daholo le Mauritiana koa satria malaza be Maurice dia lasa any amin'ny toeran-kafa le olona tsaratsara ny fiainany any moa nintsika ratsy loatra eto a dia nintsika zany ho an'ny sasany tanjona ka ny anosy Maurice donc zany a tsy ampy ny olona mahay eto amintsika raisiko fotsiny a Totomasina rehefa misy orinasa zany hoe aka olona 500 zay mahay miteny frantsay satria anao call center zany fa misy call center fa tsy ampy le olona miasa aminy dia mila olona 500 dia mazava loatra inona nataoko za sy lombavam-bahoaka navoriko tanora arivo dia nazavaina teo dia tonga teo le orinasa dia nanazava 50 ny olona tafiditra tao 500 ny ilaina 50 tafiditra rehefa tonga koa ty orinasa teneniko telopolo ty tonga teto vao tsy ampiray volana zay a dia niteny tamin'ny vahoaka ny Tomasina koa zay alefa soatiny CV anareo a entina any sao dia mba misy lasany nosy Maurice tsy jerevana koa fa ambany dia ambany le niveau donc zany manofy izy raha ohatra hôtel 5 étoiles 10 tsy hainy le toe zavatra teneniny satria tena tsy ampy dia tsy ampy dia tsy ampy ny olona mahay miasa amina hôtel 5 étoiles zany raha ohatra ianao hiasa amina hôtel faran'izay tsotra dia misy eto amintsika fa raha ohatra kosa olona tsy maintsy mandeha amina resaka norme internationale ny asa dia tena tsy ampy eto amintsika satria misy sekoly anankiray monja tena anankiroa zany taoko hoe sekoly tena malaza eto a INTH moa zany any-mpanjakana tsy mandeha tsara io sekoly io satria sekoly io a tokony privatisena dia io zany mbola ambany fahefana ministère ny tourisme dia misy sekoly anankiray iarima amin'ny lalana mankany Ambohipo ina moa anaran'izy iny Vatel Vatel tsy ratsy fa mivoaka amin'ny Vatel ianao a move ianao tonga dia afaka miasa amina 5 étoiles nosy Maurice mbola tsy mety tsy dia any loatra fa mila miasa eto ianao a dia le olona eto zany manomboka mandeha misy hôtel zao eto malaza Carlton malaza jerevinao nefa mipiasa ny Carlton lasa nandeha any amin'ny Radisson daholo dia misy piasan'ny hôtel sasany koa lasana makany amin'ny Novotel zany hoe leo ihany navadibadika satria tsisy olona mbaovao nanao formation donc zany tsy ataony fitondrana lahara-pamena koa le formation fa izy manenjika foana le hoe nanao hôpitaly manara-penitra zay nanao stade zay na le olona ne tianao sport za zao anisan'ny namorona na escute ny Tomasina dia nahazo tompodaka Madagasikara matetika sy ny sisa hatramin'izao amin'ny basket dia misy athlétisme zany izy ampikarakara sport fa ny tanjona tsy hoe anao sportif dia sportif ny asan'le olona non sport zany tsara ilaina fa kosa tanjona dia ampidibola le olona amina asa tena hoe ananana spécialité le volonté politique avy eny tsy ampy amin'le mpitondra sa hoe tena tsy mazava tsara le santatry hoe nahoana ny PGE ny fanjakana io mba cadre tsara diso lalana foana izy zay PGE zany taratasy zany azonao fa rehefa manao izy a dia jerevinao inona ny ataony communication ny ataony dia mitatatata mandainga io wawawa io isam-bolana io a efa manana stratégie io hoe amin'ny volana ambony ako a miresaka momba ny téléphérique amin'ny volana avy eo ako a miresaka momba ny stade amin'ny volana avy eo a miresaka momba ny stade Fianarantsoa
amin'ny volana riza miresaka momba ny hôpitaly manara-penitra amin'ny zay nandroso ve tsika amin'izany non miembotra miezaka hono filopirenena zay foana ngeny miezaka fa io ne ianao ne sanatria ohatran'olona mananjanaka ohatra dia miezaka ny zanany fampandrosoana tsy vitandray andro miezaka ny zanany miezaka miandra dia hitanao izy ankaiky ny cahier eo foana nefa ny note ny zéro satria maninona variana satria manao zavatra hafa variana manao zavatra hafa donc zany miezaka ataony zaroa efa izy nytenentsika zay ombieny nomboka ny émission ty nanomboka dia ianao ve firy-taona eo dia lalana mbola potika firy-taona ianao eo a ny vidim-bary me miakatra firy-taona ianao eo a ny exportation memidina ny vola miditra amin'ny exportation tsisy zavatra mandeha miloana non échec total mijery zao a androany ny euro ray 5000 francs miakatra foana koa ny euro a dia andreo matosony mbavam-bahoaka ianao efa nitondra efa ministra ianao mety azo atao ve ny mampandroso nyty Madagasikara ty raha ny ressource anana Madagasikara satria na io fototonga sandam-bolo inge manerana zavatra anankiray fotsiny zavatra teneniko aminao ohatra ary anisan'ny zavatra haiko a dia tena hoe afaka mandrosontsika zavatra faran'izay tsotra tsy ilana investissement fa ilaina fotsiny volonté politique dia naresaka fizahantany fizahantany tamin'izahako ministra nampiditra eo amin'ny 700 millions de dollars 700 millions de dollars tao anatin'ny tondranao sa hoe anatin'ny taona ray tsika moa tsara fantatra ihany fa raha tena hoe vola ilain'ny fitondrana mpanjakana dia 3 milliards de dollars ny ilainy isa-taona fa io 3 milliards de dollars io a ny ankamaroany io a karama sy carburant sy ny sisa ny ankamaroany io fa tsy investissement plus fa fonctionnement ny ankamaroany io 700 millions de dollars raha ohatra ka doublena io dia fa manao 1 milliard 4 tsika raha doublentsika zany le touriste efa atsasaky ny vola ilaintsika zany tourisme fotsiny dia tamin'izahako tsy ministra tsony nikarakara mbola ministra ako nikarakara resaka namanaranizy ty conférence atao amin'ny Carlton momba ny tourisme dia le thème an'le izy hoe ny tourisme ve irery ve afaka mimpandroso Madagasikara zay zany thème dia samy miteny teo daholy a dia zako niteny farany ary miprépare projet ako hoe tourisme fotsiny a dia tiako omena ohatra aminareo fa afaka mampandroso antsika inona le izy hoe tsika zany tonga ny amin'ny 1 500 000 touristes any anatin'ny 10 taona zany hoe doublé plus que doublé zany ny telo eny zany a ny tourisme tonga amin'izay fotoana zay tsika dia efa budget ny fanjakana zany efa tourisme fotsiny dia efa namoaka anazy fa tsotra le izy fa tsy sarotra inona ny ilaina zavatra voalohany ilaina aloha dia mba misy orinasa tonga eto Madagasikara be dia be ny teo avy andeha anao fitaterana anabakabaka ao anatiny vol intérieur zany hoe ianao zany raha te-hakany fianaran-tsoa ianao disakadiny ray misy roplanina fen'olona 20 hakany fianaran-tsoa ke ary mirary dia mirary ny vidiny ianao ny androany raha ohatra ianao manofa roplanina akany Tomasina dia teneniko aminao fa zakany vola 20 dollars makany Tomasina zany hoe 100 000 ariary zany zay ny vidiny raha ohatra prix normal fa tsisy taxe portuaire sy ny sisa sy ny alatra sy ny sisa prix normal prix de revient normal ATR resantsika roplanina ATR 100 000 ariary mavita tana 100 000 ariary ho an'olona ray anatin'ny roplanina tonga ny Tomasina izy efa manao bénéfice les compagnies zany 100 000 ariary koa miverina 200 000 ariary zany ianao afaka manao aller retour tsy zany fa ianao mandeha baka ny Tomasina zao tsy latsaky ny 500 000 ariary ny billet aller draindray izy tonga ny 800 000 ariary zay foto zay anankiray donc zany vahana io problème io
dia asiana roplanina be deaibe makany majanga isan'andro, be deaibe makany fianarantsoa, be deaibe makany tuléara, diego sy ny sisa zay. Am'izay zany ny olona afaka mandeha satria ny olona raha vao tonga avy any ivelany ka hoe akaty Madagasikara dia tonga Tananarivo izy, Tananarivo tsy Madagasikara. Okay? Nefa ianao raha akany amin'ny Osy Maurice, tonga Maurice ianao dia efa ao zany ianao fa efa Maurice ianao. Maurice ny kely. Ianao mbola mila maka roplanina anankiray. Dia iny roplanina iny zany ataonao faran'izay mora iny. Dia zay aloha le resaka roplanina. Faharoa manaraka an'izay, io tsy ilana vola fa ilaina fotsiny autorisation na compagnie amena lalana izy anao ny ligne aérienne na olona telo ohatra atao faritra anankitelo na anakenina ny faritra dia vola anakenina tsy maninona zany. Dia zay ny voalohany. Faharoa manaraka an'izay io formation resantsika io satria ny olona ny tapidalakale, ny olona rehetra eto amintsika rehefa hoe hianatra dia alefa any université zany. Any université ny misy manao sociologie, misy manao géographie, misy manao économie, misy manao an'izao. Rehefa mivoaka avao zareo bac plus 4 dia jerevanao fa sarotra amin'ny mahita asa satria tsy manana spécialité izy. Za zao farany teo nandefa plombier nakany Paris. Plombier zany izy efa qualifié zany ouvrier qualifié. Ouvrier qualifié izy, mahay plomberie izy, nanao championnat de Madagascar izy naresy karakarainy AFD. Dia hoy izy AFD internet irangaty nanao championnat du monde. Dia karakaraiko ny passeport dia nandeha izy nanao championnat du monde tany ivelany. Voilà. Ianao zany raha voatra ianao chauffeur na cuisinier na pâtissier na électricien na manana titre dia mba hoe manana qualité zany ianao, manana qualification, manana spécialité ianao. Ianao raha docteur infirmier dia efa manana spécialité ianao zany. Fa raha ianao hoe bac plus 5 amina économie, gestion dia ohatrany novana zany io raha fanabeazana eto amintsika tokony non, za tsy miteny hoe ovana fa karakara les formations professionnelles et techniques karakara eo. Ouais. Satria ny akamaroany vahoaka tsy hatakatra an'izany andeha bac plus 5 zany fa ameo izy mba ho spécialiste izy mécanicien. Reo orinasa reo ne ngeza reo mijaly daholo reo amin'ny mécanicien. Tiako tenena zany le orinasa automobile mijaly daholo reo mécanicien. Tsy ampy mécanicien. Nefa nijerevanao feno mécanique auto amin'ny lalana rehetra. Za ohatra meko anankiray fotsiny dia rehefa tonga Ambatovita Toamasina dia anome asa olona 10,000 izy soudeur. Dia nantsoko daholo ny soudeur ny tanàna. Manao soudure nareo ouais. Fa ho avy Ambatovita isokatra izy fa miomany nareo. Tonga Ambatovita dia niteny za alaivo amin'izay le soudeur nitenenareo. Tsy maintsy manana qualification izy reconnu internationalement. Tsy manana Madagasikara. Firy ny olona qualifié teto Madagasikara? Ameo isa sa firy folo telo anankiroa tamin'ny ary Madagasikara dia anankiray olo-tsotra. 10,000 nitadiavina, telo nitafiditra ny asa tao. Azonareo zany mitovy amin'ilay za miresaka hoe 900 ny ilain'olona ampianatra hiasa ka miteny frantsay anao centre d'appel avec baccalauréat na miteny anglisy 50 nitafiditra. Formation professionnelle zany tokony avy. Tsy eritreretin'ny fanjakana mihitsy io satria izy variana manao politika. Zany mialatsiny amin'ny teny an'izany fa 17 taona zay natetika lany. Ok? Filoham-pirenena any ianao tsy lany. Mialatsiny fa za tsy nanao politika. Mety gaga nareo za miteny an'izany, za tsy nanao politika. Fa ny zavatra ataoko dia fampandrosoana. Zay. Dia fa za kosa mety zay le politika miaro ny sotoavina républicaine sy ny sotoavina kristiana. Zay. Donc zany zareo zany tsy mandeha amin'ny lohan'ny politika zareo Madagasikara afaka ampandrosoana tsara. Dia eo koa ny mine. Fa za indray tsy dia tena tiako ny mine. Satria problème ny mine tsotra. Manao exploitation zao Ambatovia cobalt sy nickel. Dia mi-exploiter izy rehefa vita ny exploitation dia lany ny zavatra ao. Reny tsy renouvelable tsy azo ovaina reny fa tonga dia lany. Donc zany tsika olona mino Andriamanitra. Hitako hoe masina ny zavatra renouvelable
masina ny énergie renouvelable, masina ny arena renouvelable, masina ny resaka hazo, afaka mamboly hazo ianao rapitso. Fa le hazo ambolenao kosa mba jereo fa so de le bois de rose ny alainao nefa niny 100 taona vao manome na hoe baobab. Fa zay zany le olona ka zay mahatonga ana resaka tourisme. Industrie moa misy miresaka industrie fa tsy horesintsika mihitsiny ny olona miresaka industrie fa hoe fanampin'ny tourisme industrie. Fa tsika mila manana le agoa io mba mitohy fa so de tapaka io agoa io fa tourisme fotsiny de fa tafavoaka tsika. De aveo misy ny industrie, de aveo misy ny mine. Fa mine aloha ilaina ihany amina ohatra hoe faritra anankiray na hoe anaky tsika zao manana ny Ambatovy sy QMM anankiroa io. Mbola miampy io, mbola miampy anaky telo de tsara. Tsika zao 2025 tapitra amin'ny 2028 ny mandahan'ny filoham-pirenena. Misy moa ny resaka mandeha hoe hikidika lalam-panorenana indray izy de latsaka sy ny sisa sy ny mbola tsy idirantsika fa zao ianareo mpanohatra ho ajanontsika amin'izao zany Madagasikara ity de hiandry ny 2028 tsika satria raha ny filazanao azy teo tena potika zany le Madagasikara. Ie, anapiako kely potika Madagasikara ary ny tena zavatra goavana fa tsy voaresaka tsika redressement fiscal. Efa nandalo teo ny filoham-pirenena français de zavatra nyteneniny tamin'ny Andry Rajoelina voalohany de hoe ahoana ny orinasa français rehetra voa redressement fiscal daholo. Misy manana hatrany 1000 milliards d'ariary, 200 millions d'euros zany redressement fiscal. Misy manana 500 milliards d'ariary, misy manana 50 milliards d'ariary. Feno risoriso, feno kolokolo io zavatra io. Ianao zany tonga de atao redressement fiscal ianao de mila mandoha vola ianao tsambadika de amena antsasany ianao de hoe antsasany ianao any payena nefa ny ataony zavatra anaty poso. Non, zany rehetra zany ny teneniko tamin'ny Assemblée nationale daholo zany. Zay mahapotika amin'ny firenena. Le firenena potika ane tsy mety amin'ny mbola mpanjakana. Ny toe-tsaina potika fa feno kolokolo e. Azonao. Donc zany tsy tafavoaka tsika raha tsy hoe miova ny ekipa mitondra de ekipa madio tia zavatra mangarara mazava marina mahitsy zay. Fa io tsy hoe olona arivo non, olona 200 fotsiny madio eo anisan'ny mpitantana de tafavoaka tsika. Rovintsika ianao novan'izay ka miandry sika zany mbola manana fanantenana hoe io fitondrana io tsy janona eo ela manana fanantenana amin'izany fa za ndray tsy andehanao etsika andavo anazy amin'ny fomba tsy hoe hitarika olona hidandalame zany. Tsy président nareo mpanohitra amin'ny assemblée zao président Siteny ny teny hoe miantso rehetra za vonona tsy membokevitra amin'izay zany. Non, io tanao samy manana ny toetra ny olona rehetra. Ianao teo nilaza tamiko maninona zako tany Tomasina lany de aveo nanodidina ny tranoko ny maramila gendarme tsy nahazo mivoaka ako de nangina za. Azonao mandefitra manana ny rariny kanefa ny manana fanantenana koa fa iova io zavatra io. Taloha nefa nanaovana sotasota ohatr' zao zahay de niova le fitondrana. Fa zavatra mampalahelo de zavatra nanenjehana an'le fitondrana taloha amin'ny resaka ampimamba, amin'ny resaka didijado na fanodikodona mbola mpanjakana sy sisa lasa mihoatra folo enina taon'ny sasany ndray ny zavatra ataony ity. Zay mahatonga anako tsy mankasitraka ny zavatra ataony fitondrana io. Rehefa hifarana ny fandaratsika ty fanontaniana petrako tsisy ifandraisany amin'ny resaka teo mbola manao motocross. Ya, zako anisan'ny farany antitra manao motocross ary somary matahotra ihany satria le izy koa zany azo lazaina hoe dangereux. Fa zako mbola manao compétition fa tsy noho ny fifidianana be dia be tamin'ny taona lasa tsy navita compétition maro aho. Amin'ity zany fa za zao tsika miteny zao amin'ny championnat de Madagascar nefa ny compétition ngambany anakefatra nataonay nanomboka tamin'ny ty taona ty de mbola lavalava ny taona de fahatelo aho zao 3e
3e position. Mbola mitana tsara kosa zany. Miezaka farany antitra koa ny tanora moa mieo fa atreto aloha mbola manao satria le izy koa zany ilain'ny vatako ilain'ny fanahiko ilain'ny saiko le sport fa tsy moto ihany nataoko fa tsy maintsy mihazakazaka moa ianao vao afaka mitaingina moto fa tsy ny olona mieritreritra motera fotsiny non tsy marina zany fa ianao vao tsy mihazakazaka tsy tananao moto na mihoatra ny 10 minitra tsy tananao fa ianao tsy maintsy mihazakazaka zay vao matazona moto motocross izy 20 minitra de tapitra ny manche ray de 20 minitra indray fa raha enduro izy adiny 2 sasany de io zany ataontsika daholo na cross na enduro. Fatorevitra ho an'ny tanora mba tia le izy mba non nenako zavatra teniko amin'ny tanora zavatra faran'izay tsotra. Maro ny accident amina resaka moto manerana Madagasikara. Ny accident tena grave moa de betsaka ny maty. Tsisy mitsy tare marika avoaka amin'ny fanjakana hoe firy maty tamin'ny moto tamina scooter tafiditra ambanina automobile tsy misy tare marika avoakan'ny ministère mampalahelo nefa tokony mamoaka zareo firy ny olona maty satria na nikasika anaovantsika ary tsika mandeha moto de tsy kasika ny anarany reny mety lafiko moa zany le kasika ekeko zany fa mandehana mora zany mandehana mora fa misy ane mandeha mafy misy tena mandeha mafy tsifana be zareo te andeha mafy satria mbola tanora mafana raha de tsara aminy mandeha manao compétition amizay satria misy compétition na scooter ane azonao atao manao compétition any de any zany ianao mandeha mafy afaka mandeha mafy any tsisy olana any ianao menjery arery ianao any fa aty ianao mandona olona sy ny sisa donc zany satria ny tanora matetika tia vitesse zanako manao compétition zanako tsy mahazo mitondra moto en ville tsy mahazo misy moto aminay fa tsy mahazo entiny moto hoe arisiko tsy te hitondra ny moto fa tafiditra anatin'ny saina hoe aza mandeha ambony lalana mihitsy fa ny antsika off-road ihany ny antsika tout terrain ihany aria ankalamanjana ihany ny antsika fa mandeha amin'ny goudron efa tsy ny antsika zay farany tena farany mba omeo fampanantenana ny voaka malagasy efa reraka amin'izao hoe tena mbola afaka mandrosotsika satria andresaka amin'izany. Non, firenentsika aloha na ninona zavatra rehetra ny tenentsika teo de manana potentiel goavana. Ok? Manana renakibon-tany, manana paysage anisan'ny farany tsara ny angaran'Andriamanitra firenentsika satria izy ny tena manana zava-maniry, zava-boary taontsika hoe endémique be indrindra manerana an'izao tontolo izao. Izy anisany raha tsy faharoa Madagasikara faratsy ny fahatelo. Ny angaran'Andriamanitra tsika fa minoana nareo fa le toetsain'ny mpitantana mihitsy mila hovantsika de tafavoakytsika faran'izay non le mpitantana mihitsy mila hovaina satria reto tsy tafavoaka tsony reto tsy maintsy hovaina amin'ny mpitantana ny firenentsika tsy maintsy hovaina ary atsika rehetra mahavita an'izany na mety miteninareo misy alabaty misy zao non rehefa tena vonona antsika menakavy oka zao fiainan'izao oka zao délestage zao oka zao zavatra mampijaly antsika rehetra zao de minoana nareo fa miovy io fa tsika azavarina fotsiny hoe misy ny fividianana de misy ny propagande de misy ny t-shirt zaraina de varina amin'iny tsika zay zany ny teny koa fa firenena tia mbola afaka mpiarina tsara mihitsy ny resaka fampandrosoana maharitra ary le nofontsika rehetra io fa tsy androany tsy maintsy miova le fitondrana. Eny ary isaorana Andriamatoa Roland Ratsiraka filohan'ny antoko malagasy tonga saina MTS solomavoakana Madagasikara vao fidy tany Toamasina voalohany ny vahiny tato anatin'ny fandarana roa mazava isaorana isika tany an-tokantrano naharitra nijery anay hatramin'ny farany de mba amin'ny fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.